Vahao Ny Oloko. Vahao Ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao Ny Oloko. Vahao Ny Oloko. Nandefandefy tsy mba asitra. Nanisik ampunya palai aminiran Enery tompoko ampifaliana indray no entina mandrosa ny tokantranotsika mianakavy amin'ny ty anio mahafinaritra ity manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Ny pasteur Rehetra eto amin'ny fanolorana miaraka amin'ny pasteur Teddy Andronika izay hitondra tenin'Andriamanitra fohy ho fampaherezana ary indrindrindrindra ho fanetanana sy ho fampahafantarana antsika mianakavy indray ny tokony atao manoloana zao fiainana izay atrehantsika zao. Nisy tenin'Andriamanitra fohy resahanay mirahalahy tany amin'ny aina manjery hafa zany makasika an'le hoe mila taridalana ianao mba hivoahanao amin'ny fiainana. Raha ho fitinina resaka dia ny hoe inona ny teny ilayntsika amin'izao vanim-potoana zao. Marina fa ny fototry ary raha miodikodina eo tsika dia tafaverina eny amin'ilay atao hoe ny tena ilaina dia ny vola. Kanefany na dia ahita vola aza ny olona anankiray tsy voatery hatsangan-javatra, tsy voatery ahita zavatra atao raha tsy mandray taridalana. Ava izy io taridalana io nresahantsika dia hoe ny taridalana avy amin'Andriamanitra, satria ny taridalana avy amin'Andriamanitra irery ihany no tsy mandiso fanantenana. Tsy ndriko tsara, ny taridalana avy amin'Andriamanitra irery ihany no tsy mandiso fanantenana. Ny dikan'izany dia hoe niza olona anankiray mandray taridalana avy amin'Andriamanitra, raha ho fitingo zany le avatr'Andriamanitra dia tsy maintsy tafavoaka amin'ny fiainana zany olo zany tsy maintsy mahita ny lalaka le ary mahafantatra lalaka izorana dia tonga any amin'ny tanjona izay iriny. Betabe mantsy ny mety hoe nanam-bola dia ndeha hanangan-javatra fa mety nitsangana le zavatra rehefa avy eo ny antony. Efa mivavaka ho an'ny olona ohatra n'izany be dia be makasika an'le hoe miady fototra, manao trano mandeha le trano dia avy eo miantona eo amin'le tsisy varavarana dia mirodana jijafan'ny orana, mirodana rehefa avy eo verindray ny vola ao anatin'izay dia miverina potika dia avy eo amidy le tokotany miaraka amin'le fototra dia ny any amin'ny publication dia hoe tany amidy efa misy fototra dia hitanao hoe ohatrany hoe manala baraka ny zavatra ohatran'izany. Tena hoe ohatrany hoe mamenatra fa tsy natody hatramin'ny farany. Dia hitanao mahatonga an'ireny misy fotoana ny taridalana tsy ao dia tsy malala intsony le olona makasika ny amin'ny tokony atao. Raha ny resaka tenin'Andriamanitra lavalavitsika tamin'ny asabotsy lasa teo makasika an'le hoe mamantatra ny tokony atao. Dia hoe inona ny tokony atao manoloana ny zavatra anankiray. Raha misy zavatra fantatra hoe inona ny tokony ataonao manoloana ny zavatra anankiray dia izay no mitondra fandresena, fahombiazana ho antsika mianakavy. Nampianatra ny olona tao anatin'ilay afatr'Andriamanitra hoe rehefa manomboka fantatrao fa asana devoly no mahazo anao dia tsy misy vahaolana amin'izay raha tsy manatona toeram-pivavahana, manatona atao délivrance. Raha devoly zany no mahazo anao, raha herin'ny maizina zany no mahazo anao, asana fanaratsy mety hoe famisaviana, fanamanambady amin'ny alina, fanahana fahafatesana ny mahatonga anao tsy matsangan-javatra dia ny tsy maintsy ataonao dia manatona toeram-pivavahana. Ary zay no anasanantsika amin'reto fotoam-bavaka lehibe reto raha ny talata amin'ny 5 ery Mangarano, ny larobia amin'ny 12 atoandro lakamisy amin'ny 12 atoandro ny alarobia dia sekolon'ny fitahina, ny alakamisy sekolon'ny finoana. Ny fampianaranao anatin'izay dia hitondra antsika ho any amin'ny fampahafantarana lalindalina kokoa ny amin'ny zavamisy ny zava-mitranga, hitarafanao ny fiainanao hoe inona ny mahazo anao, inona ny tokony ataonao, aiza ny lalana hivoahanao. Rehefa mahazo an'izay ianao ny fotoana moa zany ny larobia sy ny alakamisy ery ankiriry eo amin'ny paradesy teo aloha hatramin'ny fivavahana Vahao Ny Oloko no misy an'izay fotoana izay ampita amin'ny bazary may moa zany no misy an'ity paradesy teo aloha ity fa ao tsika no mivavaka amin'izao. Ny talata hariva amin'ny 5 eny Mangarano
talatariva am'timy zany de ny mangarano no anaovana le fotoana réunion charismatique izy io filomanosana amin'ny tontolo ny fanamasina fa maninona mamitina le afatr'Andriamanitra teo aloha noentiny amin'ny rahalahy tsy miresaka kely an'le tamin'ny asa botsy satria olona maro no mijoro vavolombelona zay nitsangana ny fiainany natanjaka ara-panahy maro ihany koa no miteny hoe tena ny ilain'ny fiainany hoe pasitera le afatra nafahanay nandray taridalana tsy diso anjara amin'izany ianao raha vao avy ao anatin'izay tsy ndrika eto koa nefa mifamanana fotoana lehibe tsika ny alakamisialina zay tena hoe alimbavaka mitondra lohateny hoe fananganana sy famangin'Andriamanitra resaka tsika makasika an'le hoe ahoana ny atonga an'Andriamanitra anampy anao anangan-javatra ao aoriana zay de hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana ny famangin'Andriamanitra ary ny fahafantaranao zany rehefa mamangy Andriamanitra de inona ny zava-mitranga satria indraindray tsika diso ny fotoana famangina de amin'ny fotoana mangin'Andriamanitra tsy tonga ianao de tary ianao rehefa aveo ao amin'ny baiboly de misy ny fotoam-pandalovana zany hoe fotoam-pamangin'Andriamanitra tsy ny isan'andro tsy ny ohatran'izay fa misy fotoanany kanefa ny kosany amin'izao vanim-potoana iainantsika zao de afaka misy matsampy an'izay famangin'Andriamanitra zay na ho resahana lalindalina mola izy ao anatin'io fa raha ho tonga ianao de za tena mino amin'ny foko rehetrarehetra hoe io fotoam-pamangin'Andriamanitra anao io fotoam-pamangin'Andriamanitra anao nisy fotoana vehivavy anankiray zay ohatrany hoe tsy mampino ary sarotra ihany tokoa no mijoro vavolombelona le izy ary ohatrany hoe zavatra tena impossible vehivavy anankiray tsara fitondran-tena ozy izy tsika zay zany hoe vehivavy mbola madio mbola tsy niaraka tamina lehilahy mihitsy Maria no anarany fa rehefa nanomboka namangy azy Andriamanitra de niteny tamin'ny alalan'ny anjely de nampafantatra azy ny tokony ataony de ny zavatra anankiray mahafinaritra tamin'io Maria na de sarotra aminy aza nihiditra an'le lalana mba lay fisaraitsana ry havana hoe ianao vehivavy anankiray efa misy olona ifofanao vady lehilahy manamma izy azy koa zany Josefa zany satria mpandrafitra tamin'ny fotoan'androny mbola vitsy mpandrafitra tamin'izany fa tena manamma izy azy raha Josefa mpandrafitra izy tamin'izany fa manamma izy azy satria mbola vitsy ny mpandrafitra tamin'izany raha baiboly jerena tena hoe nanana asa tanana tsara be zany lehilahy zany io ny ampiakatra azy ho vady manana ny fari-piainana io lehilahy io matoa nanangana nitaizany Jesosy ny zanany de inona ozy ianao io vehivavy io no mivangin'Andriamanitra hoe io no ametrahany zaza anankiray zay analoko eo mifanamasina de itoejazo io vehivavy io ahoana ny inony an'izany ahoana ny fomba fandraisany an'izany fa ny mahafinaritra tamin'io vehivavy io na de sarotra azy de ny fahaizany nanaika lay taridalana nomen'Andriamanitra niteny ihany izy hoe tena ahoana ny avy tany mpanompono mety mana zavatra betsabetsaka olazainy izy fa ny mahafinaritra de ny fahaizany nanaika an'le taridalana rehefa nandray an'izay izy mety nandeha mivavany olona hoe mbola tsy vita raha akory de be voka ny olona koa moa tsy mino be de be any koa tsakilany zay aiza koa nisy an'izany zany ohatran'ny amin'izao androtsika zao ihany raha resahana fahagagana hoe nivavahana le olona misy kansera de sitrany de mety aiza koa nisy an'izany fa mampiresaka ireo ndroana ny devolony de niarina amin'ny fiainany mety tsy ino an'izany ny olona ary be da be koa mety tsy nino any Maria resaka hoe zany mbola tsy niara-natory tamin'ny fofombadiko fa za be voka iza ny ino an'izany tsisy mino an'izao pasteur Teddy Andronique tsisy ino an'izany fa ny mahafinaritra de zao na ino ny olona na tsy ino ny azy le taridalana nomen'Andriamanitra na ohatry ny hamotika amin'ny fiainana zany raha mifetra mamotika fiainana mihitsy zany ary raha jerena amin'ny baiboly de efa saikikasa ametraka azy manginginy Josefa hoe tena tsy mety ty vehivavy ty fa mbola zao ara de efa manitsakitsaka sady izy any ambadika any na de tiany ohatry ny ahoana za Maria de saika ametrapetraka amin'ny Maria izy fa namangy any Josefa koa ny fanamasina Andriamanitra atao anatin'io jerenao an'izany le fotoam-pamangina fa tsy mandiso lalana mihitsy ao anatina taridalana satria rehefa ikasa ametraka mangingina amin'ny Maria i Josefa de nivangin'Andriamanitra ny alan'iny tao anatina nofy de ozy Andriamanitra hoe ty fisainanao ty tsy mety fa mila miova amin'io ianao fa io vehivavy io de tsy nanitsakitsaka anao io tsy nandoto ny tenany taminao io fa zanak'Andriamanitra ny fanamasina nametraka nytotra resy lahatra Josefa tao anatin'izay nisy fotoana rehefa vita indray zay lammo zay jerentsika amin'izany le fandraisana an'le taridalana mahafinaritra avy amin'ny tombo rehefa vita zay rehetra zay inona ozy ianao zava-mitranga teraka indray Jesosy efa kasain'ny Herôda ho vonoina indray vao teraka
de ohatry ny hoe mampalasa saina ny Josefa zany hoe Andriamanitra zao nanome an'ity zazy ity taridalana mazava tsara avy amin'Andriamanitra fa ohatry misy ady hafa mitranga zany de inona indray tokony atao namangy azy indray Andriamanitra hoe nitorona Andriamanitra hevitra indray tao anaty tonofy ndana makaria ndana makany Egypta ndana mandeha ohatran'izao miala am'izao sasakala zao de niala ry zareo de isorana n'Andriamanitra fa de avotra foana tamin'ny fiainana ary ho atsika ihany koa no entin'Andriamanitra manaipanao am'ty fotoam-pamangina ity tena mila mifamangin'Andriamanitra ianao mba handray taridalana afahanao manangana fiainana zay le hoe fananganana sy famangin'Andriamanitra ary ny resaka taridalana antsika mba hanino amangy anao Andriamanitra de handray taridalana ianao de atsangan zavatra goavana ianao ao anatin'izay zay nga maloha fampidirana somary lavalava kely satria tena tiako ianao azo tsara n'ity resaka ity satria ho avy eto ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra anoy an'izay fanampanazavana zay de alohantsika hivavaka de hamaky ny tenin'Andriamanitra ary hivavaka tsika tompoko misaotra anao raha makasitraka indrindra ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-po misaotra betsaka raha mbola afaka indray hitoro ny teninao hitondra fanetanana fampahafantarana misaotra anao nanome an'izay ampahampotoana zay sahady nahafahana namitina na ny amin'ny fotoana na tamin'ny fotoana sabotsy teo zay nafinaritra tokoa ny fahatongavan'ny olona ny farisihan'ny olona de tena hita fa olona resy lahatra olona hotahinao sakilan'izay koa reny afatr'Andriamanitra amin'ny fitinana ireny zay nampahafantarana ny olona fa tena mila taridalana avy aminao ary mbola tsy mitsahatra zany mandrakizao fa omenao indray fanazavana afahana mitombo hatrany amin'ny anaran'i Jesosy tahinany fandarana amen. Ny Isaia 7:20 no resahantsika hoe tany amin'ny aina manjery anankiray ary raha eto amin'ity miverina de hoe toy an'izany ty resahany ity ny Isaia 7:20 andiny 12 tsy de tena ntsindritsika fa ny 1:12 nefa nazavaina fa eo amin'ny 12 de ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary izay taranaka no anangana ny efa rava ela ary naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao de atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana onenana amin'ny tany zay rentsika tsara zany ity zany misy fikasana ho ampon'Andriamanitra ty no tanterahany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary tsy le fiainan'le olona anankiray rery fa izy sy ny taranany sy ny momba azy de raha ohatra zany tratrana kanjavatra ohatran'izao le any am'le fiavinana le ray aman-dreny na le olona ohatra hoe tratran'ireny karazana ozona manaranaka de misy fitaovana eto entin'Andriamanitra manampy azy elany am'izay karazana ozona zay mety hoe mitatao manaranaka amin'izy mianakavy de ataotsika hoe andray ohatra anankiray tsika mba afahantsika manazava tsara raha ohatra hoe misarabady matetika zany le ankonana tany aloha le ray aman-dreny le razambe tany mety hoe vokatrano nataony na ny famisavian'ny olona ozo ny famisaviana na ozo ny fanimpotsampy de tsy mahavanina tokantrano de mandeha aty amin'ny génération manaraka zany hoe ty amin'ny taranaka any aty de tratrana kanjavatra ohatran'izay de Andriamanitra manana vahaolana hitan'Andriamanitra hoe vahaolana ho an'ity ankonana aty hatrany amin'ny taranany mpanangana reto olona reto fa tsy tokony ho rava ohatran'izao kanefany tsy afaka no tonga eo amin'izay fiainany fananganana zay raha tsy mandray taridalana ohatran'izao izy de manao takany nataon'ny Maria manaiky zavatra sarotra ohatra hoe ianao zao mety hoe sarotra neny mety hoe mandeha satria mety manana ny fiangonanao hoe fiangonandraza efa teo foana ianao hatramin'izay ianao nefa ao sady marary ao tsisy délivrance etsakilan'izay ihany koa ohatrany hoe eo fotsiny ianao fa tsy mahazo aim-panahy fa ohatrany hoe enatr'olona ohatrany hoe laza sy karazana endrikendrika ivelany eo ianao tsisy nininina raisinao eninao nefa ny mikasika anao ny afatr'Andriamanitra takan'izao te handeha ianao fa misalasala ianao so de hitany ray ihany na so de hitany ray ihany fa jerenao fanapakevitry Maria le nitantaraiko anao teo tena tsy nendrasiny ny hevitry ny ray aman-dreniny tsy nendrasiny an'izan'izy fa izy no nahatsapa izy no mivangin'Andriamanitra izy no men'Andriamanitra taridalana nitapahany ny hevitra zao nataony manaika ary zay fanekeny izay no entin'Andriamanitra manosika anao sy manampy anao ahatonga anao ho any amin'le atao hoe toerana tsara misy anjara zay notendrena melohan'ny fisinao de misy ny atao hoe fanendrena zavatra tsara tokony ho anao fa ny fahatongavana eo de ao ampon'Andriamanitra izy fa tsy maintsy miankina amin'ny fanapakevitra ao miankina amin'ny fanekenao ary miankina ihany tokoa amin'ny fahatongavanao ao anatin'izay ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary izay taranaka ozy no anangana nefa ravahely eritrereto hoe ny taranaka ozy ny anangana nefa ravahely fa maninona moa ny any amin'ny taranaka asady no nresany any alavitra any no anangana nefa hely ninona zany zava-mandalo avaty aminao zany le izy le loharano de hatrany amin'ny taranaka na de ny ravahela tany alohanao azy de afaka atsangany taranaka misy fitahina lehibe ao anatin'izany ary ozy izy hoe ary naorina hatry ny fony fagola ozy izy no amboarinao
misy fanangananao ry havana, fananganana ara-panahy aloha ndraisantsika satria itsika nena omena atsika raha zavatra rehetra fa very ny fanahy de sy malahelo mijaly indrindra ary raha ohatra hoe omenanao ary zao rehetra zao kanefa ny anao de andray ohatra anankiray alohan'ny amezako ampanompon'Andriamanitra ny fanohizana ohatra hoe omenanao ny vola, omenanao ny arena ny trano vato zay moa filazana azy avy any Majangany hoe trano vato tsy haiko ny filaza azy aty na trano biriky fa ny trano vato zany de ohatran'ny hoe building na trano be trano vato efa tsy trano taolina de omenanao ny trano vato omenanao ny vola ny sakafo anaty frigo anaty congélateur be de be ianao anefa ny tratrana koty ianao sakafo ao an-trano tena be de be mpanampinao be de be fa ny mpanampo no mihinana sakafo matsiro fa ny anohaninao de zao ronona poiron ranona poiron zay ihany de enao andray amin'io mizesta hoe ny amin'ny fifaliako mahita le olona mihinana fa ny ana ronona poiron ary de fa misy tsy milamimao ary fahoriana sy fijaliana zany de hitan'Andriamanitra io karazany zavatra mampahory anao io de te hanampy anao izy karaha sanatr'izany ianao ndray ny sarotra ampina nefa ny Andriamanitra te hanampy anao te hanangana anao te hisintona anao tao anatin'ny loatra ny fahalavona faharavana le retina sitrapanafody hiavinavitsika de anizy ary mifaty antoka an'Andriamanitra ve move raha tsy mivavaka ianao de menjera avy any an-danitra ve Andriamanitra namikorotana ny fiainany Andriamanitra foana manana fiainana tsara manana fiainana Andriamanitra azy tsy miova na hivavaka na tsy hivavaka fa ny matery ny fon'Andriamanitra fotsiny teny hoe ity olo ity efa ela nanangan-javatra fa tsy natsangana satria mpamangy anao olona mpanakivy mpamangy anao zavatra hafa ndraindray raha mamangy atsika amin'ny alina nofo ratsy fanamanambady mba mamangy de lasa manakorota-tsaina nofo ratsy ny mamangy amin'ny alina fa ny olona rehetrarehetra tafavoaka tao anatin'ny baiboly amin'ny nofo vangin'Andriamanitra amin'ny nofo matsangan-javatra tafita tamin'ny fiainana inona momba fianarana vitan'izany Joseph zany ry havana zany Joseph zany hoe de olona tena mbola kely zany de mpanatra sakafon'ny rahalahiny tsisy fianarana mba vitan'izany Joseph zany fa ny mahafinaritra de izao rehefa nanomboka nanaiky le taridàlan'Andriamanitra izy de tonga teo amin'ny toerana premier ministre mitatana firenena any amin'ny firenekafa ohatra zany hoe enao mety manana taratasy ianao tokony andehananao any ampitan-dranomasina tokony voatenda any amin'ny firenekafa ianao anana zavatra ngeza misokatra ianao fa nole sakana na blocage mila famangina ianao amin'ity fotoana ity ahafantaranao ny tokony ataonao hoe atsiny alehanao de ao misy varavarana misokatra mety hoe anoranao hevitra Andriamanitra amina relation amina olona anankiray fotsiny de misokatra ny lalanao sy ny passeportnao visanao ny atramin'ny olona hivatananao any de efa milamina fa mila nyty famangin'Andriamanitra sy taridalana ity ianao ahafahanao misitraka an'izany rehetra izany tena misy zavatra fananganana lehibe fa mila famangina ka ao anatin'izay anao nasanatsika ao anatin'izay fotoana zay hitako efa vombonay koa mangididy mihitsy ny tena mpanompon'Andriamanitra hitako akeo te hanindry te hanoy omenanao ny fitenenana pasteur Teddy Andronique ya pasteur Rija mankasitraka ny amin'ny karazana sady fampidirana famitinana no efa niditra sady moa anao te honivon'ny velavelan'ny resaka zay tena tokony ho tsara fantatra makasika nyty fotoana lehibe zay totsaitsika ny mirala ity tsara ihany aloha zany pasteur Rija soa eto amty fandarana ty de manindry sahady raha sitrapon'Andriamanitra de idina ty tamatavy sahady ny ray aman-dreny be zay eo anivon'ny conseil pastoral avy ao Antananarivo izay iara-iasa hatrany hatrany amin'ny ty asa fanompona zay misy amintsika ny eto Atamatavy ty pasteur Rija soa zany hoe ny séminaire no tapitra amin'ity asabotsy ity fa ny tour de rotation sur ireo mpanompon'Andriamanitra zay manam-pasoavana de mbola iara ifandrimbona iara ifameno iara ifanohana sy fanosoka amin'ny atsikany vahoaka ny Tamatavy izany araka n'izay teny zay fanomenao teo zay pasteur hoe ary zay taranakao izy no anangana ny farava ela ary ny naorina izy hatramin'ny fony fahagola no amboarinao zava-dehibe ny pasteur Rija soa ny fahafantaran'ny olona anankiray hoe Andriamanitra ny zany miteny amiko zany Andriamanitra no mitaona zany Andriamanitra zany miresaka mivantana amiko zany hitanareo rehefa nanomboka tsy nipetraka tamin'ny taridalana zay napetraka Andriamanitra ity lehilahy anankiray ity Jona zany zavatra tsy tataraina tsony zany fa verset maternel izany de jerevanao tsara fa
problème mane lasa tsisy karazana fahasoavana avy amin'ny Jona no niampita tamin'ny olona fa lasa Jona ndray no mitondra ozona, mitondra problème, mitondra fantrana, mitondra fahavisarana ho an'ny olona. Zay tompoko ny olona anankiray rehefa manomboka miala sy mitsoka niantso sy mikasika Andriamanitra tahaka an'izao. Io anao matoa anao meno anay tahaka an'izao tadidio olo zay tsy te hieno an'ity angenao tsy te hieno an'ity zany mihitsy ianao ary tena te hanodina ny fahita lavitra mihitsy ianao. Fa ny magaga nefa manina koa nefa anao mbola eto ankehitriny, manina koa anao mbola mijery anay ankehitriny. Io zao de fa Andriamanitra sahady efa mitarika anao hoe henoy ny zavatra zay ambaran'ireo lehilan'Andriamanitra reo fa mitondra vokatra, mitondra soa, mitondra fanambinana eo anivon'ny fiainantsika. Ka tsy ray tsy roa pasteur Alijaso ny olona am'izao vanim-potoana ankehitriny zao io tena ianao afaka mitsoka an'Andriamanitra fa n'aiza ny toerana zay iafenantsika hitan'Andriamanitra foana. Aza mamoy fo ary aza mieritreritra mihitsy hoe tsisy fahafahana afahako mavita zavatra intsony satria potika zao, ravo zao, simo zao adin'olona tsy nataon'olona vidintsony teny aminao zay mananaran'i Jesosy Kristy tompo enao ndray le onisan'ny olona zay tendren'Andriamanitra anangana nefa rava. Enao ndray le onisan'ny olona zay voatendrin'Andriamanitra ibata. Raha iverenao kely pasteur Alijaso le makasika ny fiainan'i Josefa sy Marie ireo de anisan'ny olona voalilikilika tao amin'ny tanàna tao satria mbola tsy vita ny raharaham-panambadinan'izy ireo de iny efa be voka sady raha vehivavy enjana be ne zany tonga de mitoejaza sady ary tena ozina tena problème be teo amin'ny tanànan'i Jiosy mihitsy zany hoe vehivavy mitondra voaka alohan'ny fisoratam-panambadiana izany na ilika ny fiarahamonina reo tsy ny eritreretiny reo natao tsisy dikany reo natao mihitsy zay antony tena hoe tokony ialan'ireo amin'ny tanàna fa jerevanao tsara fantaranaka an'ireo olona reo tompoko no nanangana izy zany Jesosy Kristy. Baiboly de manamary fa izy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana de jerevanao tsara fa araka ny titeny ty hoe ary izay taranakao izy no anangana nefa rava ely rava ny fifankatiavana rava daholo ireo karazan'ireo tsy mifampiteny ny jentilisa sy ny jiosy tsy misy fampihavanana tsony ny jentilisa sy ny jiosy tsy misy mifampiraharaha zany fa noho ny amin'ny fahatongavan'ny Kristy tety ambany masoandro de misy fihavanana indray ny fianakaviana tao anatin'izany fotoana zany. Noho izany tompoko ty fotoana anankiray zay voatendrin'Andriamanitra hitariana anao ametrahan'Andriamanitra anao ao amin'ny toerana zay afahanao misitona an'ireo fianakavianao zay mbola lavitra ny vala. Ho antsika manokana ity fotoana lehibe ty fa tsara ihany anefa eto manindry fotoana lehibe tsika ny amin'ny ity alakamisy ity ty zany le vavaka goavana tena azoko everina hoe misy fotoana tsika ny manatateraka alimbavaka ihany misy fotoana am'sampanary fa ity kosa zany de hitambaran'ny trano fivavahana Vahao Ny Oloko rehetra manerana ny tamatavy eto ankeriry tsika moa misaotra an'Andriamanitra pasteur Alijaso nahazo an'io toerana malalaka de malalaka io afahana mitondra fanafahana ho an'ny olona maro samihafa zay lavitra famonjena eto atamatavy. Mankasitraka ny tompo mandrakariva tsika satria tsy hoe malalaka amin'ny atoandro le anaovantsika ny fitombavaka amin'ny andavanandro reny ihany fa hazo ihany koa ty toerana ty anaovana an'ireny alimbavaka iteny ka vavaka fanovozan-kery goavana ho ataontsika ny amin'io. Inona ny antony zay rehetrarehetra izay? Misy zavatra riavako zay tsy ho voatohatra atsika mihitsy raha tsy mitomby ho hery ao anatinao io. Misy zavatra zay tsy voadingana mihitsy raha tsy mitomby ho hery ao anatinao io. Ka ny Baiboly de milaza mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny izy ary katsao mandrakariva izy nitavana. Hitady an'Andriamanitra sy ny heriny tsika amin'ny fotoana io. Hitady an'Andriamanitra sy ny heriny. Lasa zay hery janoara, fa lany daty janvier, fa lany daty hery février, efa lany daty hery mars, efa lany daty hery avril, volana maitsika zao io. De fanontaniana mipetraka, inona ny mba efa niova ao anatin'ny tokantranontsika ao? Inona ny zavatra zay mba efa nitsangana? Ary inona ny zavatra zay natsangana tamin'ny taona lasa no voatoy amin'ity taona vaovao ity? Fa teny zay manao hoe fotoana mbola tsy tary ianao, raha mitombo le fahasoavana ao anatinao de manana hery manokana anao afanao mitsambikina ny mandry. Tsy ray tsy roa ange vehivavy anankiray manana avany Ambatondrazaka zay. Jerevanao tsara fa marina be ty tenin'Andriamanitra ty fa nitaranako izy de nangana nefa rava efa hely. No teny ren'Andriamanitra manokana io madama io hitondra fanavotana goavana eo amin'ny fianakaviany. Rava sipotika ny ankamaroany re fianakaviany raha manodidina azy. Fa noho ny fienono ny taridalana avy tamin'Andriamanitra satria nandray feo izy tamin'izay fotoana zay ao anatina tenin'Andriamanitra tahaka an'izao hoe enao zay rava, enao zay potika, enao zay resy
mbola misy Andriamanitra afaka manangana ny fiainanao. Tonga anatina toeram-pivavahana izy mahikely tsy haiko raha milanja angamba tam'izay vamitona zay mety manodididina any amin'ny 65 kilo any hoany ny lavany, zany hoe mba miampy kely fotsiny gonom-bary de mba miampy kely 510 kilo kely. Tonga teo de efa mikalizikalizika de nitantara problème patipataba maro samy hafa moa zay tsy voatanisa intsony fa nomena azy ny toromarika zay le taridalana zay resana niainga avy tamin'ny tenin'Andriamanitra, zao ny zavatra zay atao, zao ny zavatra zay atao. Fa vonanomboka nanaraka ny toromarika zay napetraka le mpanompon'Andriamanitra, roa taona latsaka kely tany hoany angamba no anisany hoe nodikodinany tao Antananarivo misaotra n'Andriamanitra manokana fa nahazo tokotany izay tsy nividina vola na ny ariary fa nisy fahitam-pity manokana zay azony tamin'olona de au plus n'izay rehetrarehetra izay misy any dadatony any koa zay mpanao antony brique toy naty Tamatavy moa zany araka le telo pasteur teo hoe trano vato aty Tamatavy moa zany trano ino misy ty parpaing fa dadatoany zay mpanao brique de nisy olona efa nividy brique tamin'ny dadatoany io lasa natany ampitan-dranomasina de rehefa tonga tany ampita-tany le olona de kay tsy afaka niverina taty Madagasikara intsony le vola efa nireglena taty hoe ananganana trano de ny telefôna le olona tany le brique nay ohatrany efa tsy raha ohatrany efa olona fomba fiteny zay efa tafy efa tafavoaka amin'ny fiainana zay fa de efa lefa niany de ahoana ary le vola efa lasa ty tsisy idirany amin'ny intsony fa de efa tsara tsodrano ianao afresa hoany ny brique iny fa tsy maninona tato anjanony tato le anabavy nahazo tokotany nahazo an'ilay brique inona mo vola kely fotsiny no nahodikodin'izy mivady saorana ny tompo navita vila basy mafinaritra tsara reo tonga tao an-trano tay zay nivavaka an'le trano nihinana ko normal tsara mihitsy tam'izany faly ry mihitsy inona moa tiako tenenao anatin'izany ianao zany aza mieritreritra mihitsy hoe nafoin'olona ka de adinon'Andriamanitra tsy misy Andriamanitra manadino anao tsy misy Andriamanitra manilikilika anao zany ianao misy vanim-potoana miodina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny tompo mbola mitady anao zany no mahatonga anao mbola mandray an'izao fampianarana izao zao ndre de efa taridalana manokana iatsony tompo anao zao de efa taridalana manokana zay batan'Andriamanitra anao iala eo amin'ny toerany maiziny fa ametraka anao eo amin'ny toerany fahazavana izy ka tehitena hoe efa manomboka mahita fahazavana kely anao ao anatin'ity tunnel ity ka noho izany manosoa foana ianao zay mbola eto anosika anao mandrakariva ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ampianatra anao sitrapon'Andriamanitra anoro hevitra anao am'izay tokony ho ataonao mba tsy hidofotra eo amin'ny poto ianao ka omezany fahavalo mbola eto zay ivavaka anao délivrance ametra tananao anao maro nefa nafahan'Andriamanitra maro nefa nisitraka ny fitahin'Andriamanitra ka hitako hoe tournant zay iodinan'ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao ndray zao fotoana ionantsika ny eto Tamatavy zao io anjaranao no mandamina ny emploi du temps hitanao manokana ny tompo ivavaka ny tenako saotra amin'ny anaran'i Jesosy lehibe ny fitiavanao lehibe Andriamanitra ny heri-po ao aminao zay tianao ananganana sy anandratana anay vahoakanao ety ambany masoandro ka io Andriamanitra ny zay mianakavy androso favokarana trany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fotoana lehibe araka an'izay fanapitatika teo zay pasteur Alijasoa todisaitsika ny amin'ity faraparan'ity herinandro ity tsindriko eto foana ty alimbavaka goavana ity ty zany de fa karazana solon'ny fanentanana solon'ny SMS solon'ny appel solon'ny afesazy mipetadrindrina rehetrarehetra eran'ny tanànany Tamatavy izao fahita lavitra zay tonga mamangy atao anatin'ny tokantranontsika izao alimbavaka ho ataotsika ny ety amin'ny Vahao Ny Oloko ankirihiry ampitan'ny bazaromay zany hoe paradise teo aloha ranomarina kokoa ozy izy nilay irany iza mo naran'le zala teto Tamatavy moa zay vao tena naheny be any irany liony Joda le irany hoe nanignaina koa bozy izy tagny nagninognino za taloha nagninognino ino mo tiako tenenina taloha tsikany rehefa mamonjy anty toeram-pandihizana ty isakalina mandeha mamonjy boaty mandeha mamonjy an'ny neptine makomba moa fa maty moa nisaorana an'Andriamanitra moa fa de aloha faty soamantsara mihitsy de ohatra hoe namonjy an'ireny tsy tahotra tsy henatra ary tsy mieritreritra ny hoe alina ity quartier aiza misy anahy fa tonga miatrika ka ity Andriamanitra miantso anao hiatrika nyty alimbavaka ity manoatra lavitra ny tsiro ny zavatra hazonao tao anatin'ny famonjena alim-pandihizana ireny ny famonjena nyty alimbavaka lehibe todisaitsikany aty ankiry ity alohan'izay nefa de misy ihany koa le fotoana lehibe zay todisaitsikany ny alarobisy ny alakamisy tsindriko hatrany samy manomboka amin'ny 12 atoandro ka itanina manokana tsika rehetrarehetra hiatrika ny fotoana io ka amin'ny asabotsy zao anefa de
mamarana ny ty séminaire ty tsika ny grand défi et combat spirituel. Mbola manetana anao atrany zay ho anao zay mbola tsy tongava aza miandry tantarain'olona fa tiako ianao mba hitantara amin'olona fa fotoana hitahin'Andriamanitra tsika ndray zao. Zay ny fotoana tompo ny arahany amin'ny rahalata aminao ateto tamin'ity androany ity mametraka veloma finaritra ho antsika mianakavy tahin'Andriamanitra tompoko. Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko. Vahao ny oloko. Nandeha tantety tsy mba asitra.